ajosoana miseho eny anivon'ny ministera tompona andraikitra fiainany filoha hoy ny RMDM. Fifidianana izay isolo toerana ny Terirako-Tinarivo na emotra amin'ny fotoana manaraka. Vanilla ho analan-jirofo efa masaka potiny tsy mamoaka daty mpiotazana ny mpitondra. Dia amin'ny kafaliana omba pirarintsohatra ny tompokilasy sy tompoko vavy no era-bananao amin'ny titakarivan'ny alarobia 10 Jona 2024 ity tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao ary dia asainay ampitiavana sy ampanajana ihany koa hitoetra hiaraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao mampalahelo mikasika ny coronavirus no entintsika manomboka ny vaovao. Vehivavy iray 12 taona androany no nodimandry vokatry ny coronavirus atao amin'ny hôpitaly Morafeno tao Tomasina itao. Mariana Mofa sady diabetika no misy tositra avo ihany koa ity iray ny mpianakaviana ity. Ho an'ireo totanisa tamin'ny androany kosa indray dia tafakatra 10 zany ireo olona maty ny coronavirus atreto. 420 ireo tranga vaovao an'ireo olona mitondra izany tsy mikaretina izany. Noho izany dia miisa 12 amin'ny 110 ny totalbe ireo olona marary ny coronavirus hatramin'izay ary ny ampy 12 kosa nisan'ireo olona nahitana fahasitranana izany hoe 970 atreto ireo olona sitrana. Tao anatin'izay dia 720 sy 700 ireo olona mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana raha toa ka mbola misy 9 kosa ireo olona marary mafy eny amin'ny hôpitaly. Fa vaovao any ivelany avy hatrany no entsika manohy ny fampahalalam-baovao. Savorovory no nitranga tao Colombo tao Sri Lanka ho Mali noho ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana tany antoerana. Ny andindinin'izay vaovao izay hoentiny Njavandre Mahefa sy Mathieu Princy. Mbola tsy misy fitsaharana hatreto ny fitakian'ireo mponina any amin'ny firenena sasany makasika ny fanavakavaam-bolokoditra. Raha nanao izany fihetsiketsehana izany teo anolohan'ny masoivo Amerikanina ao Colombo renivohitra Sri Lanka nefa ireo mponina dia fisamborana serisetra avy hatrany no nataon'ireto mpitandro filaminana. Raha manana ny heviny makasika ny tsy fanajana ny zon'olombelona sy ny fanavakavaam-bolokoditra ataon'ireo mpitandro filaminana nefa ireo mponina dia sito mahery arahana daroka no nataon'ireo mpitandro filaminana. තමයි අපි අද වෙනකොට ලෝකවාසී ජනතාවත් එක්ක ඒකරාශි වෙලා ලෝකයේම ප්‍රගතිශීලී ජනතාවත් එක්ක ඒකරාශි වෙලා Tsy voaela nefa no niteraka olana lehibe manerana izao tontolo izao ny endrika herim-pamoretana ataon'ny mpitandro filaminana toy izao izay efa nahafatesan'ny Amerikanina mainty iray tao Minneapolis i George Floyd izany. Raha ny tsoram-baviety hita teny amin'ireto mponina dia tsy nivalan'iretana coronavirus no hamono azy ireo fa ny fanavakavaam-bolokoditra sy ny herisetra ataon'ireto mpitandro filaminana azy ireo. Fa tamin'ity androany ity dia nasininy teo anivon'ny RMDM na nirodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia tsindrim-peo manokana mikasika ny fanolosoloana ireo membre ny gouvernement zany ireo ministra izay hitany tsy fetezany ao anatin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Marina ny ambaran'izy ireo manoloana izany araka ny fanadihadiana hoentiny Laurette Berton sary ny Mano Randriamalala. Zatra loatra ity fitondrana ankehitriny ity mitady izay ampibabena ny eloka hatrany isakan'izay misy tsy mety eo amin'ny firenena. Tamin'ny herinandro lasa teo iny izao dia ny ministry ny fanabeazam-pirenena indray no nailika noho ny raharaha vatomamy 4 miliara ariary. Raha ny lalàna eto amin'ny firenena nefa voafetra ny fahafahana manao sony vola isaka ny ministera. 200 millions d'ariary
no azony ministra Soniavina amoana teti-bola amina ministère anankiray. Ny premier ministre dia 1 milliard d'ariary fa ny ankoatran'izay dia anjaran'ny filoham-pirenena. Andriamato filoha tompona andraikitra amin'ireo zavatra rehetra ireo ianao na inona fanazavanao tsy mitombona mihitsy zany hoe ny ministra ny fampianarana amoaka teti-bolana 8 milliard d'ariary amina bonbon. Afenina sy ampanginina trany amin'ny alalan'ny fanoloana ny tompona andraikitra ny fahadisoana izay miseho. Tsy azo kely intsony izany hoy ny RMDM satria manabady loatra ny vahoaka malagasy. Fa nanino ny ministra io no tsy navela eo amin'ny parlemanta ny vahoaka malagasy mba hiangavianay. Aza atao hoe tsy mahalala ninina ny vahoaka malagasy. Zay zava-drainy efa fanaovana tsinitsinantsika vahoaka malagasy zao zavatra miseho zao hoe ny mpianatra izay be azitsika amina fahamarinana tsy mety amin'ny vahoaka malagasy zao fitantanana raharam-pirenena zao. Takinay faran'izay aingana fa zonay zany ka satria any vahoaka malagasy fa tsy anareo. Fanampiantso-mpanao gazety androany teo anivon'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM manitsim-piana izy ireo tao anatin'izany fiorana tamin'ny mpanao gazety izany. Izy fetezana amin'ny fitantanana ny amena ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Lorette Berton sy Manorandre Malalatrany. Nanamarina ny aiai napetraky ny RMDM hatramin'ny atombohan'ny amiana ara-pahasalamana ny banky iraisam-pirenena omaly manoloana ny fitantana ny mpitondra an'ireo fanampiana. Diso ny fomba fihevitry ny sasany indrindra fa ny mpitondra fa hoe tsy tia tanindrazana ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara. Takina iombeniombeny ny fanaovana ny mangarahara momba ny fitantanana ny firenena amin'izao amiana ara-pahasalamana zao. Ho fitiavanay ny vahoaka malagasy, ho fitiavanay ny firenena. Nametraka ny Banque mondiale ao anatin'izay famatsim-bola zay nomeny ho an'ny firenena afrikanina. Nametraka ny aiany izy hoe ilay vola zay nomeny nalefany any amin'ireo firenena afrikanina dia tsy nakany any amin'ilay tena no eritreretina andefasana azy ilay vola nomeny zareo. Miayary zareo hoe lasa any amin'ilay paradis fiscal ilay vola. Itsika eto Madagasikara dia efa nametraka an'izay aiay zay tsy fanosoketana izanisa mikasika an'ilay passation de marché ohatra ny 4x4 ny CVO na ny bonbon lay miteraka resabe le 8 milliard d'ariary. Aiza ny mangarahara andreo zavatra reo misarika ny sainy tsirairay zahay hoe aza hoentina fotsiny amina hoe fanoherana bitolo fa manome pirofy zahay ary zahay vonona ijoro amin'izany hoe raha milaza hoe fa laigny izany zavatra zany afaka jereny zany. Tsy ivona fa tsy ny antoko ao anatin'ny rodoben'ny mpanohitra ihany no nitaky ny mangarahara fa misy ireo sehatra hafa ihany koa. Itsika ve amin'izao zava-misy amiana ara-pahasalamana zao ve raha zany vola be zany ve tsy mba zony malagasy ve zony parlementaire ve zony RMDM zony mpitondra fiangonana zontsika rehetrarehetra no mitaky hoe raha zany vola be zany tokoa ve no nampiasaina amin'ny fomba ara-dalàna tonga amin'izao ve itsika manakavy lasa mifangaro daholo ilay vola avy any amin'ny Banque mondiale ny avery itosika famenao zao dia hoe inona ny fomba nafana ny tantanan'io aiza itosika famenao amin'izao fotoana zao najanona ve notohizana ve fa magaga hoe rehefa mbola vitsivitsy ilay olona voan'ilay coronavirus mbola sy nahazo faka nandeha ilay tsena mora nandeha ilay tosika fameno fa amin'ilay fotoana tena ilana azy aiza ilay tsena mora aiza ilay tosika fameno. Fa tamin'ity androany ity no datonandro izay voatokana tokony hifidianana izay hosolo tena maharitra ny eto anivon'ny anteny miram-pirenena hipetraka siasa eo anivon'ny CENI ka hipetraka amin'ny filoha lefitra izay mpikambana ao anatin'izany hikarakara ny fifidianana. Ateny misesy Ivato moa no nanatanterahana izany izay natrehan'ireo solombavam-bahoaka ny andindinin'izay hoentiny Asinandre Malala rindratsary ny toky Ramarolahy. Raha tamin'ny folora maraina no ora voafaritra mialoha fa nomboan'ny fifidianana atrehan'ireo solombavam-bahoaka dia tsy nanomboka izany raha tsy tamin'ny romby folora sy sasany tazana nisy fivorivoriana sy fifandresen-dahatra maro samihafa tao amin'ny CCI Ivato natrehan'ireo solombavam-bahoaka izay miaraka amin'ny fitondrana tamin'ny ora tokony nanomboan'ny fivoriana. Rehefa nanomboka ny fandraisam-pitenenana
tena ndray fitenenana voalohany ny filohan'ny vondrona parlementaira IRD ka nangataka ny fanemorana amin'ny fotoana tsy fantatra ny fifidianana izay solitoerana any Andriamatoto ery Rakotonarivo. Reny zany zavatra tokony vita milamina meloany raha ohatra ka manana candidat ny vondrona parlementaire maro anisa. Tokony voalamina meloa zany satria zay ny maro anisa tsy ianao ndray zany no iafiafy satria ianao maro anisa. Zavatra hita nefa zany ianao ndray miafiafy dikan'izay tsy mitovy ny hevitra reo zany ao anatin'le maro anisa. Hoe ty olona ray ty no toanana fa mety samy manana ny candidat izy. Misy SMS mandehandeha moa zany tato anivona teny mera-pirenena hoe misy IRD manana candidat hafa, ny IRD tenany koa nefa tsy nanana candidat anankiray natolotra hoe ty ny consigne de vote ny IRD hoe ty no fiditsika zany. Zay zavatra zay zany le ahitana taratra an'le izy hoe misy zavatra tsy milamina any anatin'ny vondrona maro anisa zany de reny izy hitantsika taratra mivoaka ty ivelany reny. Ho anay tiako Madagasikara zahay tsy nanoana zany, tsy nanoana candidat fa hoe samy mijery am'le candidat. Le candidat koa zany maromaro anisa izy teo 20 mahery. Ny zavatra nitranga androany iny de zay. Fa io moa zany tantara ny tsara fanaovana politika eto raha pitsy rafaka pitsy hoe inona marina tena mitranga fa misy zavatra tsy mihodina tsara ao zany. Ary tantaratra izy rehefa hitanao tsy mihodina tsara de ohatr'ireny izy hoe angatahana hemotra amin'ny vanim-potoana hafa reny zavatra fa ela be ny resahana tato satria voandroany de zay zany no fahitako azy. Ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko timma kosa dia nanangatanana amin'ny tokony nanaovana ny fifidianana androany any satria efa tonga teny atoerana avokoa ireo candidat mpifaninana. Ny antony nananganana tanana voalohany aloha anankiray dia tsy mahay lesona zany. Mbola tanototra taloha ihany noentina tamin'ny assemblée. Tiako tenenina amin'izany dia izao matory olona candidat reo tonga rehefa tapaka hoe androany nanaovana azy. Fa tsy hoe rehefa tsy mety ny eritreritra tsy mety ny lobinina natao tany korotana ny zareo dia hoe aloha hemotra satria tsy mitovy hevitra. Zavatra tsy mety zany. Fa rehefa natao androany dia zay vita dia vita. Fa zay natao hoe tsy nandray lesona satria ny ainana taloha zany. Dia eto dia mbola verina zany le toetra fahiny hoe tsy mitovy hevitra anina sianina dia aloha amboarina aloha zay ny hevin'le kolokolo zay. Tsy maintsy zay foana zay ny hevin'ny malety taloha satria amboary aloha reto tsy miteny reto ampitenenina dia zay zany dia ho atambatra misy olona siblena olona an'iny fa aloha le olona itsangana eto ahitany olona fito fa député manana soany. Amin'ny talata ho avy izao indray zany vao fantatra ny andro anatanterahana ny fifidianana eny anivon'ny anteny mera-pirenena. Fa eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena sy ny resaka fambolena dia misedra olana tanteraka amin'izao fotoana izao ireo mpamboly lavanilina any amin'iny faritra Analanjorofo iny. Nisy moa ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazety ny MBS tamin'ny solombavam-bahoaka voafidy tany Antoerana Iasin'Andriamalala sy Tokra Marolahy. Miaina anatin'ny fasarana tanteraka ankehitriny ireo tatsapamboly lavanily ao Analanjorofo ao. Efa masaka avokoa ireo vanilina ao amin'ny distrikt io saingy tsy mbola azo tazana. Miandry ny daty avoaka ny fanjakana mantsy vao afaka miody vokatra no voleny ireo tantsaha. Ny olana goavana nefa manjaka tanteraka ny alatra lavanily any ka manararaotra ireo mpanao ratsy. Dia ny zavamisy zany zao any Savafa ny sokatra, Analanjorofo mbola tsy ny sokatra. Dia hita zany fa mbola tsy ampy zany ny fidinan'ny fotony teknisianina hijery tsara hoe ny fizotrany masan'ny lavany zany. Zay eo zany le zavatra olona zao tsika miteny zao fa maro ny lavany masaka mangalatra ny mangalatra nefa mbola tsy misokatra ny kampagny. Ka io zany manao antsoavy amin'ny tompon'andraikitra zay tokony kirakirana zany tenanay solombavam-bahoaka Fenerivan-Tsinanana anatin'ny faritra Analanjorofo zany mba hijery mba tsy tokony atao tsara, tsy atao tara ary tsy tokony atao systématique fotsiny hitsaka zao nefa azo anticipena reo fa hita hoe inona réalité sur place zany. Ino ny zava-misy antoerana dia arakaraka an'iny zany anokafana ireny tsenan'ny lavany ireny. Andrasana araka izany fivoahan'ny daty avy amin'ny fitondram-panjakana ahafahana mitony vokatra. Va nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny birao teny anivon'ny Sim teny Ambohida teny nisy maro be arak'izany ireo olona nidodododo ny karakara ny antota taratasina fiaran'izy ireo teny Antoerana nanao fanadihadiana teny moa ny namanay nomen'Andriamana Misata sy Tahiriny Aina. Voafetra nisan'ireo olona niraisina teo anivon'ny Sim na ny centre d'immatriculation izay tsy mihoatra ny 10 isa ka amin'ny 7 ora sasany hatramin'ny 12 ora sasany atoandro ihany no ora fisokafany.
Anisan'ny tsikaritra tena toerana raha ny androany ny tsy fanajan'ny olona milahatra ny amena ara-pahasalamana, indrindra ny resaka elanelana ray metatra. Manentana tranony rehetra tonga mikarakara taratasy eny lehibe ny Antananarivo Andriamatoa Brian Philippe mba hanaja ny fepetra ara-pahasalamana. Raha tsy aivona, ny resaka taratasy ara-antoka ihany ny sahan'ny eo anivon'ny fahakitanina Ambohità. Fa anisan'ny nampitaraina ny olona maro amin'izao ny resaka fahataran'ny fanaovana permis ny taratasin'ny fiara. Eo koa ny tsy fisian'ny service minimum, vokatry ny amena ara-pahasalamana no antony raha ny fanazavany. Ankoatr'izay, nahazo vahana ihany koa amin'izao ny fanaovana osika ny taratasin'ny fiara, indrindra eny anivon'ny tambazotran-tserasera Facebook. Efa nisy olona 3 tratra tamin'ity raharaha ity. Tsy hijanona treo ny fanagazana ireo taratasy osika sy ny fanenjehana ireo mpanao osika raha ny fantatra fa mbola hitohy hatrany. Fa eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray dia nisy androany ny fionana teo amin'ny mpamolavola lalàna sy ny fiarahamonim-pirenena OCA na le atao hoe Organisation de la Société Civile d'Eau, d'Assainissement et d'Hygiène sy ny WaterAid izay notanterahana androany tetsy amin'ny anteny Merandolona tetsy Anosy. Nomena Andriamanamsata sy Tahiry Niainatrany. Nanaiky ny andray ireo mpikambana ao amin'ny OCA sy ny WaterAid izay misahana manokana momba ny famatsin-drano amin'ny Malagasy ny teo anivon'ny anteny Merandolona androany. No resaina tamin'izany fa andalo eo amin'ny anteny Merahotota ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana nasimpantsina amin'ity taona 2020 ity. Fotoana izay anararotany OCA sy ny WaterAid fa tokony hanampiakarana ny teti-bola voatokana ho an'ny famatsin-drano fisotro madio, ny fahadiovana sy ny fidiovana manoloana ny fisian'izao valanaretina Covid-19 zao. Raha ny faniriana aloha dia eo amin'ny 770 millions $, no ilaina amin'ity taona ity, izay tena eritreretana hoe mbola somary kelikely ary satria raha ny filana fototra fotsiny izany hoe ny famatsiana rano fisotro madio dia mazamazana ary manahirana satria mifangaro ao ny resaka tetikasa famatsiana rano fisotro madio, ny fandaminana ny resaka fanadiovana izany hoe ny fanamboarana lavapiringa sy ny fitantanana ny fako manerana ny Madagasikara, dia ny hoentimanana ho an'ny fanentanana na eny an-tsekoly io na eny amin'ny tobim-pahasalamana io amin'ny resaka fanasana tanana, ny fidiovana, ary fantatritsika fa nyresahana foana teo hoe geste barrière, premier geste barrière izany hoe ny fihetsika voalohany entina miady amin'ny fiparitahan'ny Covid-19 dia fanasan-tanana amin'ny savony. Ka na ny fanentanana na ny fampiasana na ny fiarahana miasa amin'ny mpanentana ara-pahasalamana eny fotony ary zany dia fa tokony ho tafiditra ao anatin'izay teti-bola izay. Zava-dehibe araka izany ny famatsin-drano isan-tokantrano satria atao ahoana tokoa ny feno valanaretina raha fito amin'ny 50 isan-jaton'ny Malagasy no mbola tsy misitraka izany rano fisotro madio izany ankehitriny. Fa velotaraina tanteraka amin'izao fotoana izao ireo mpivarotra eny amin'ny tsenan'ny Mahamasina noho ny fandrahonana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana azy ireo. Nisy ny fanadihadiana mahakasika an'izay nataony Nory Fitiavana sy Tahiry Niaina. Tsy misy ny vola entina mody ho an'ny vady aman-janaka raha ny androany. Inona indray no hoanina androany? Santionany tarainandreo mpivarotra mahery ny 400 eny amin'ny tsenan'ny Mahamasina vokatry ny fanalany mpitandro ny filaminana azy ireo amin'ny tsena. Pirenena izy dia mpivarotra amoron-dalana tena ny mbaraza zato isan-jato nefa izay tsy raha iny malahelo fona mpivarotra amoron-dalana satria nonoaka plasy izy hainona na propagande sy nirakoraka tetỳ amoron-dalana moa no nefa tonga nahazo plasy izy tsy fatan'izay. Fangatanay dia izay hivarotra satria izay olona mitady daholo izay rehetrarehetra ireo fa ary manakaraka an'izay raha misy mifahamezan'ny filoham-pirenena ny vatsindro zahay mpivarotra amoron-dalana teto Mahamasina natao kilabao tsy omeny zahay aizany anjaranay tamin'ny vatsindro zahay tsy manaiky ny tsy hivarotra ninona ataony Andriamatoa be ny tanàna. Isy fanantenana izay fidany be ny tanàna satria ohatran'izao ao anatin'ny amentsika tokony ny filoham-pirenena mba miteny hoe afaka mitady vola daholo ny rehetrarehetra fandaminana misy. Ety zany aparty anay misy lalana tena malalaka tsara mihitsy zany tsy mideborde amin'ny mpivarotra tena manaja ny lalàna tokony mba avela mivarotra fa tamin'ny maraina to dia polisy be da be zany tonga eto nanala an'ireo mpivarotra ireo. Arak'izao hita amin'ny sary izao saika reny mpianakaviana mitaiza kely sy zaza amam-behivavy avokoa ny mivarotra eto.
kanefa tsy misy ny indrafo fa dia milaza ny iverina anao be midina eny antoerana ny mpitandro ny filaminana anala ireo mpivarotra ny zoma ho avy izao ny toerana amin-drana azy ireo anefa mbola tsy misy. Zay zany tena malahelo mihitsy zany zay fa zay mpivarotra amoron-dalana ilikilika foana isaky misy zavatra. Rehefa fotoana ohatrin'inona dia hain'ny olona mandeha ty amoron-dalana maka ny fonay. Ary lehibe ny tanàna ve mba afaka maka ny toerany majinika hoe raha sorona amin'ny asan'ny olona anankiray dia mba ohatriny ahoana aloha. Zay mba jereko zany ny vahoaka majinika andre matofoloha fa tena mijaly zay vahoaka amoron-dalana tena mijaly zay. Anaona reny ho avin'ny madinika ho aiza avokoa izany ireo mpivarotra maherin'ny efajato ny fanampiana izay dradradradrainy ny fitondrana tsy mipaka amin'ny ankabeazany vahoaka akory. Tsy misy tsy menomenina sy velotaraina ireo mpivarotra eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao ny amin'ny fomba fitantanana ny ben'ny tanàna ny tanàna Antananarivo renivohitra. Tena miboribory tany faharoa indray ny mpanao gazetinay no nanao fanadihadiana ino fitiavana sy tahiriny ianatrany. Maro amin'ireo vahoaka madinika no mitaraina toy ireo mpivarotra eny amin'ny fokotany Antsabe Ankoraohatra ny amin'ny fitakiana azy ireo vola 5,000 ariary isan'olona lazaina fa ho fanatsarana ny endriky ny tsena. Eli zany hoe aloha le 5,000 dia ho atsaraina le tanàna atsaraina ny tsena nefa n'izao raha ao anatin'le ame anara-pahasalamana zao zany sahirana daholo ny olona dia asa tokony hoe mba ho tolerena zany izy. Efa ela be zany le izy ny hoe hoarodana ty toerana ty dia nampanatsony zareo tany amin'ny commune zay dia hoe mandoa 5,000 dia afaka amen'ny zareo taratasy amoahana taratasy zany le vola io dia ray alina any amin'ny fokotany. Ny tsy mety taminay zany le to dia angotana fotsiny le tsenanay satria eritrereto hoe ny anay zao hito koa anay eritrereto hoe trano be nandaninay manapitra isany maro dia arodana fotsiny tsady amin'io zay tsy mena feom-potoana zao le izy tsy mena ina re zany tsy mena hoe onitra ny tranonay arodana fa to dia zay fotsiny le izy. Misy ny fandrahonana raha ny fanazavana fa azo sazy ireo izay tsy mandoa ny 5,000 ariary mialoha ny 9 jona. Tsy vita an'izay fotsiny fa mbola misy vola hafa ihany koa izay tsy maintsy alohan'ireo mpivarotra ankoatra io 5,000 ariary io. Izy tsy le fivoriana tsy nahatrehana mihitsy zany no tena nampalahelo tamin'ilay izy. Fa tonga dia didiko lehibe fotsiny tsy maintsy mandoa 5,000 ariary. Nefa tsy mbola 5,000 ariary koa ary fa mbola misy 1,000 ariary amin'ny fokotany keo amboniny. Zao fivarotana zao sady le izy efa mandeha lera le vola tena satria androany zao tonga dia efa hita le fahabagan'le vola satria vao maly le izy naloha. Dia tonga dia hita an'ilay tsena ilay izy. Zany iraisan'ny mpivarotra rehetrarehetra ilay izy tokony mba hoe misy moyen mba hoe ny fandaminana ilay vola fa tsy tonga dia hoe aloavy ilay vola. Zay fa tsy nefa ilay izy hoe raha malala fa tena sarotra be ilay mahita ilay vola amin'izao. Niena be tena niena mihitsy ny fidiram-bola aloha izao. Izy tena ambany be mihitsy very andro tokony be mihitsy izy izao. Miakatra daholo ny maso-karena. Ny zavatra tena ditavina aloha resaka hoe mba fidina le PPN ihany ny zavatra natahana. Aiza hoe zany mangarara ny amin'ny lalan'izany vola izany. Terena andoha izany ny mpivarotra kanefa mbola izy ireo ihany raha ny fantatra no asaina manamboatra ny tsenany avy. Fandeha iverina amin'ny maresaka ny ivelany sika sy ny tsara ho fantatra ao anatin'izany. Sivily maromaro indray omaly no namony ainy tao avaratra tsinana Nigeria tao vokatry ny fanafiana nataona fondrona islamika na ireo jihadista tany antoerana. Injavandre Maefa sy Mathieu Prince. Tanàna kely iray malaza amin'ny resaka fiompiana ao avaratra tsinana Nigeria indray no lasibatra ireo mpampiororo sy mpikambana ao anatin'ny vondrana islamika na ireo jihadista izany. Tifitra sy fandravana ny fananan'ireo mponina tao an-toerana no nataon'ireto mpanafika. Vokany sivily 750 no namony ainy teo eo ary maro ireo naratra mafy. Raha ny fanampim-baovao hatrany dia valifaty vokatry ny fahafatesana jihadista maromaro nataon'ireo mpiambina tao amin'ity toerana ity no anton'izao herisetra sy von'olona izao. Efa maro no somponenana vokatry ity fanafiana sy fampiororona misy ao avaratra tsinana Nigeria ity. Efa volana maromaro mantsy izay no nisehan'izao herim-pamoretana ataon'ireo mpikambana ao anatin'ny vondrana islamika izao tao Nigeria izay tarihan'ny Boko Haram. Ary efa natratra 7 alina izay no maty vokatry izany nanomboka ny taona 2024.
dia iny tsara ho fantatra tany Nigeria iny ihany koa tompoky lasy sy tomboky vavy no nanakatorana tanteraka ny fampalalam-baovao ny MBS tamin'ity alina ity ankasitrahana feno an-trano ny safidinao miara-dalana amin'ny MBS nao anatin'ny fampalalam-baovao nao anatin'ireo fandarana maro samihafa ny hirahira ihany koa aorianan'izao fotoana iarahantsika eto izao dia horonan-tsary no mpitondra lohateny hoe Wayne's World no arosoanao karazana filma comédie izy io ary Mike Myers no ilalao izany ny tenanay mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma toka